tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandrazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy. Salanitro, mbola finaritra foana izahay mitafa aminareo eto amin'ny onjam-peon'ny Soa Madagasikara. Amin'ity fandarana an'io ity dia anokana lohateny isika momba ny vehivavy malagasy. Raha vao miresaka ny Madagasikara isika dia anatin'ny saina avy hatrany ny teny hoe firenena, izay ahenoana ny teny reny. Anio isika dia hiezaka ny hamaritra ny toe-tsaina sy ny fitondran-tena ary ny toeran'ny vehivavy eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Samy mahalala daholo isika fa misy foko 20 eto Madagasikara ary samy manana ny endriny sy ny fomba fiainany avokoa izy ireo arakaraka ny fiaviany sy ny faritra misy azy avy. Ny vehivavy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia mikarakara ny tokantranony, saingy tsy midika izany fa voafetra amin'izay ataony ao tokantrano ihany mahavehivavy azy. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia ny lehilahy ny fototra hijoroany tokantrano. Kanefa tsy azo lavina fa ny vehivavy ny tena mitantana sy manatanteraka ny zavatra rehetra mifandraika ao anatin'ny tokantrano. Fahiny isan'ny tana andraikitra sy anjara toerana goavana ny vehivavy malagasy. Raha tsy avintsika fony ny tantara, ohatra iray teto anivon'ny Merina, vehivavy avokoa no nentin'ny mpanjaka Andrianampomerina ny tantana ireo vohitra masina. Raha nanitatra ny fanjakany izy dia ny vehivavy no napetrany mba hampiray ny vahoaka manontolo. Ankehitriny mbola ny vehivavy ihany koa no anakinana somem-pantokisana amin'ny andraikitra maro. Anisan'izany ny sehatra fanabeazana amin'ny fampitana ireo fomba mampanao fahiny, ny sehatra ara-pambolena sy fiompiana, ny ara-barotra ary ny ara-tao zavatra. No ajaina fatratra ny vehivavy malagasy noho izany ary hita taratra amin'ny alalan'ireo karazana oam-pitenenana sy ohabolana maro. Eo koa ireo fady maro mikasika azy ireo. Aina ny vehivavy malagasy satria mampita, mitondra ary miaro izany eo anivon'ny ankohonany sy ny mpiarabelona aminy. Ravaka ihany koa satria mampiseho ivelany ny ankantony, ny alefahany ary azo lazaina koa fa maneho ny mahasoa any Madagasikara. Fa ny lehibe indrindra dia ny herientiny sy ny havitriany ary ny fikirizany hampandroso ny andavanandrony. Nanomboka tamin'ny taona 7 dia mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny lafin'ny fanambadiana sy izay mikasika izany. Mivoatra araka izany koa ny sehatra isehon'ny vehivavy malagasy eo amin'ny fiarahamonina. Maro ny vehivavy no miasa ary misy aza mitantana toerana ambony. Na eo azy ireo karazana fivoarana voalaza teo aloha ireo dia mbola maro ny olana trehan'ny vehivavy malagasy ankehitriny. Moa ve no fahasarotana maro isan-karazany ny any andavanandro ka lasa vato misakany ny fandrosoana ho azy ireo? Sa kosa no ny fandrosoana miazakazaka be loatra ka mety tsy mifanaraka amin'ny fomba mampanao nentim-paharazana izay nahalehibe azy ireo? Izay indray ary no narosona ianareo anio ka trafokena ome mahery ambava homana ampo mieritreritra. Samy tsara daholo e. Tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fotoatsarotra diavin'ny firenena izao. No misy soa ho an'ny tandrazana dia vela lohan'ny politika. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.